Ny fisian'ny fampianarana an-davitra na ny télé enseignement eto amintsika dia manampy ireo mpianatra izay sady misafidy ny asa sy ireo ray aman-dreny tsy afaka mampianatra ny zanany an-tanan-dehibe. Dia jerentsika andrariny sary mifanaraka amin'izay. Tombony lehibe sy manambabetsaka ireo olona miasa no sady mianatra ny fisian'ny fampianaran-davitra na ny télé enseignement. Manampy ireo ray aman-dreny tsy afaka mampianatra ny zanany aty an-tanan-dehibe ihany koa izany. Tsy maharaka amin'isan'ireo vao afaka baka ihany koa ny Université Mpanjakana izay mametra ny isan'ny mpianatra ampidiriny izay mifanohitra amin'ny fampianaran-davitra tsy mametra ny olona te hianatra. Ny tena tombony amin'ny télé enseignement dia ny zavatra omeny tsy antemany zany dia maha hoe université de proximité azy. Ny atao hoe université de proximité dia université natao hanantona ny vahoaka. Izany hoe tsy ny vahoaka sy ny olona no mandeha makany an-drenivohitra ohatran'ny taloha hoe tamin'ny andron'ny deuxième république dia hoe université resaky ny faritany dia tsy maintsy makany amin'ny renivohim-paritany ny olona rehefa afaka fanadina afaka baka. Fa amin'izao fotoana izao zany dia ny université mihitsy ny atao manantona ny vahoaka. Raha ohatra misy 22 régions eto Madagasikara dia ny 34 centre d'enseignement dia efa ana district. Raha afaka baka ao Mananjary zany ny zanakao dia tsy voatery ianao hiantoka ny freany, ny écolage, hiantoka ny hofan-tranony sy ny sisa sy ny sakafony any Fianarantsoa na aty Antananarivo, fa raha afaka baka ao Mananjary ny zanakao dia efa misy université ao. Isan'ny mpianatra iray miatrika ny fanadinana nataon'ny CNTMA dia Arnal, reny mpianakaviana sady efa miasa ihany koa nefa mbola manohy ny fianarany. Tsy afaka miatra cours présentiel dia nefa tsy maintsy miasa koa dia izay no tonga nainanao choix amin'ny télé enseignement. Ny tsy fandaniana fotoana amin'ny mpianarana no antony safidianan'ny Elion sy Mami ny fampianaran-davitra. Tsy afaka maka isan'andro dia maraina ohatra re dia amin'ny enina maraina mamonjy kilasy aleoko mianatra taty. Io sady mipilasy ihany koa limity ny fidirana télé enseignement satria tsy dia manana disponibilité ana temps hoe ahafahana mianatra isan'andro zany. Aleo ny safidy tena. Mila fahaizana mandamina ny fotoana araka izany ny fianarana ampitain-davitra ary mila fikarohana manokana fa tsy miankina ny boky fotsiny. Araka izany tsy mora ny manao azy fa mila fandavan-tena.